von'olona teny Alasora tafatsoka ary tratra teny Ambohimanga kely ilay voalaza fa nanatanteraka ny asa ratsy. Piasa valonjatony Air Madagascar Ratsarady terena ifindra ao amin'ny Madagascar Airlines. Tontolon'ny asa eto Madagasikara tsy misy zava-baovao manohy ny varimasisy ny mpitondra teo aloha fotsiny ny ministra hoy ny randrana sindikaly. Manatitra ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Tontolon'ny politika sy ny fitantanan-draram-panjakana avy hatrany 3 volana taorian'ny fandraisan'ny fitondrana vaovao ny fahefana manomboka misitraka vahaolana tsy kelikely ny malagasy hoy Rakotomalala Jean Anjarasoa. Mila mitady vahaolana tsy iverenan'ny krizy anefa ny fitondram-panjakana amin'izao satria ny fiverenan'ny krizy no mahatonga ny malagasy tsy hotody amin'ny fampandrosoana marina. Ho fanamafisana ny fanovana sy isoroana izay krizy miverimberina izay dia manao antso amin'ny filoham-panjakana ny kolonely Randrianirina Mikael ny tenany ny amin'ny tokony andravana ireo androm-panjakana izay mety hosakana amin'ny fanavaozana. Narcisy Karazafy sy mbola avatsara no mitatitra ny antsipliana izay vaovao izay. Ny aina krizy lalina miverimberina trany Madagasikara, krizy sakana ny fandrosoana ara-toekarena sosialy, ny dangana loatra ny vidim-piainana ary mafy ny ainan'ny malagasy ny tsy fisian'ny jiro sy rano, sahiran'ireo mpiasa na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana, avokatra ny nafitsoko ny fitondrana teo aloha. 12 septambra 2024 nidina an-dalambe ny vahoaka malagasy manerana ireo faritany enina teto Madagasikara niainga tamin'ny hetsika tsy manaiky lembenana no tariany Lili Rafarala, Clémence Ararnirina ary Alban Rakotoarsoa ny takany isitrahana jiro sy rano ara-dalàna. Roa tokom-bolana tao aorian'io andro io niongana teo amin'ny fitondrana ny fanjakana Rajoelina ary noraisin'ireo miaramila teo anivon'ny kapisata ny fitantanana ny firenena. 3 volana izao no nitondran'ny fitondrana vaovao izay nanomboka hanamatsy kelikely ny olana sedran'ny vahoaka mizotra makany amin'ny fanavaozana avy ny fotony ny fitondrana hoy Rakotomalala Jean Anjarasoa na Iraolji izay miantso ny fanavaozana ny drafitra mba ahafahana manatanteraka politika mahomby sy maharitra. Mampandalina ny raharaham-pirenena ny tena moa matanora ihany koa ataontsika hoe 3 volana latsaka zay ny fepitona nitondran'ny ity gouvernement izay tarihan'ny filohan'ny fanavaozana ity zangama mahita hoe raisitsika tamin'ny anombohan'ny tolona dia ny jiro sy rano miara mahita sy matsapa atsika fa ao anatin'ny fahavaratra atsika amin'izao ahafoana ny orana ataoko angamba fa raha misy arany fatapahan-jiro dia tsy mitovy amin'ny teo aloha mba tsy ilazako hoe tena tsisy tsony mihitsiny raha eto an-tampon-tanàna Antananarivo ny resahana. Ny rano raha teo koa moa dia mandeha normal ho an'izay toerana tena hoe voakasika tena hoe zaondrozy amin'ny fatapahan-drano. Feany dia azoko lazana hoe fotoana fohy kely nefa ny azon'ny vahoaka tsapana ny zavatra ataon'ny fitondrana ary hitantsika hoe tsy mionona amin'ny sosialim-bahoaka ihany koa izao fitondrana izao fa hitantsika hoe mizotra ao anatiny atao hoe fanavaozana ny famorim-bahoaka fakakevim-bahoaka izay hitondra an'izay fanovana rafitra ifotony izay tanteraka ka fijeriko azo manokana raha izao no mitoy raha tsisy ny sampona dia hivoaka ao anatin'izay atao hoe Madagasikara tena maleo tena izay ny firenentsika. Olana lehibe indrindra eto Madagasikara ny krizy miverimberina tsy mahavita mamita fepitona roa misesy ny filoham-pirenena noho ny hetsy-bahoaka hany ka tsy maintsy manarina izay tsy nentina ataony teo aloha ny fitondrana mandimby. Ilaina ny fanovana tanteraka ny rafitra izay tsy miankina amin'ny olona iray fa manangana rafitra matanjaka sy mahaleo tena ahafahana mitondra fanavaozana marina fa indrindra mba tsy iverenan'ny krizy toy ny teo aloha intsony. Za zany mahita hoe tsy le hoe tolona ange mahafinaritra tsy le hoe korotana ange mahafinaritra fa ny fatsapahany ny mpitondra hoe misy zavatra tsy mety tokony harenina. Za zany mbola mitodika amin'ny filohan'ny fanavaozana hoe tiako ianao raha miverina miteny izay nataonao hoe ravana daholo ny rafitra rehetrarehetra izay namohanao teny voalohany ngamba izay teny izay. Anisan'ny mampimenimenina ny vahoaka izay nitolona fa tsy nitenako rery ngamba dia ny hoe tsy nitazona ny teny nomeny ianao marina fa betsaka mifaly aminao betsaka ny afa-po aminao fa betsaka ihany koa tompoko Andriamatoa filohan'ny fanavaozana manahelo mba tsy ilazako hoe tsy faly satria le rafitra izay neritreretiny vahoaka ho ravana izay nitondra ny olana dia mbola reo manodidina reo foana.
Izahay atao hoe mpanara-baovao sy foloan'ny tanora ao anatina atao hoe jeune dynamique internationale de tsy mitady place velively fa mba izohiny izay tantara hoe ilamina tsy isian'ny korotana izay intsony reo rafitra rehetrarehetra izay manodidina anareo izay nitondra tsy fahombiazana dia mbola eo reo zany no angatahanay fanavaozana sy fandravana tanteraka raha ohatra ka sitraka ao. Misintona ansain'ny filoham-panjakana natanteraka ny teniny tany am-boalohany ihany koa ity mpanao politika ity dia niandravana ireo androm-panjakana mbola mijoro satria ireo no mety ho sakana sy amingana ny fanavaozana tiana ho tanterana raha tsy misy fiovana lalina amin'ny fomba fitantanana ny firenena dia mbola hiverimberina hatrany ny krizy aka ho sarotra ny anatratra ny fanavaozana marina sy maritra. Mbola eo amin'izay vaovao izay hatrany tsy tantaratra tao anatin'ny roa volana nijoroan'ny governemanta ny tena fanovana no takiana teny Ankanja raha ny zava-bita sy ny fomba fitantanan'ny ministra isan-tokony hoy ny mpanaraka ny raharam-pirenena. Na izany tsy izany misy ireo sehatra izay ahitambokatra sy asa mivaingana saingy tsy mbola tonga amin'ny tanjona izay nandraisan'ny maro hiverina fa ao anatin'ny fepitoana izay voafaritra izany rehetra izany. No mafisy ity mpanaraka raharam-pirenena ity ihany koa fa tokony alana ireo tandindony mpitondra teo aloha izay tsy niteraka fampandrosoana eto amin'ny firenena. Andro Miaratina sy Niary Tanjona no mitatitra ny antsipriana izay vaovao izay. Roa volana katroka omaly ny roa volana fepitoana nomeny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara ny mpikambana ao anaty governemanta ny tsy maintsy ahitana soratra ny fanatanterana ny politika mpanjakana amin'izao tetezamita izao. No mafisy ny mialony nanolorany ireo mpikambana ny governemanta no tariany Premier Ministre Rajoelina fa midika ho tsy fahombiazana ny tsy fisimbokatra ao anatin'izany. Roa volana no lasa sy hatra maro eto amin'ny firenena no notakiana fanovana saingy tsy hita ny tena taratra momba izany ho ny mpanaraka raharam-pirenena indrindra ireo sehatra tena nitolomana teny Ankanja. Misongadina kosa ny asa teo anivy ministera ny angovo sy ny fitsarana. Na izany na tsy izany takiany maro ankehitriny ny tena fanavaozana makany amin'ny fanovana marina ialana amin'ny tandidon'ny mpitondra teo aloha. Tsy dia tena hita loatra aloha misongadana be loatra ilay fanovana. Raha ny fanovana tena takin'ny vahoaka zany raha iainga amin'ilay ilay tolona foana zany tsika aloha dia tena hoe mila maneho hevitra ankalalahana ny olona ary mitaky ireo izay tena marary azy, mitaky ireo izay tena hoe ny filan'ny vahoaka ny zavatra tena mampikaikaika moa mazava ho azy aloha dia ity resaka vidim-piainana izay tena midangana ity sy ireo resaka famoronana asa izay tokony hiatraika aingana ary mivantana amin'ny vahoaka malagasy indrindra ny tanora zany. Ny faharesahako teo moa ny resaka délestage iny izay efa hoe le tsara mirariana mba hoe hiatsara hatrany fa tsy sangatrivavana dinidena dia hoe mbola hiverina amin'ny fiainana teo aloha indray ary kosa ny tena mba tadiavana zany dia hoe tsy isin'ny fitondrana ntsony ohatrany teo aloha anty firenentsika ity fa tena mampalahelo satria firenena manan-karena, firenena misy ny zavatra rehetrarehetra ilaina eto amintsika nefa ihany dia noho ilay mpitondra foana, noho ireo mpitondra foana mahatonga an'ilay fahasambarana fa dia manantena tsy matoky izay fa mba hisy fanovana makany amin'ny tsaratsara kokoa hany isika. Zo fototry ny olom-pirenena ny fahalalana amin'ny teny sy maneho hevitra tsy tokony ho sakana amin'ny fandrosoana ny fiainam-pirenena zany fa fanohitra kosa azy ho amin'ny fampandrosoana ho ny fanamafisana. Aleo iteny ny olona alao aneho hevitra ny olona ary sopapa be ho an'ny fitondram-panjakana ny olona miteny ane amiko zany zay satria matoa ny olona miteny misy antony dia anatonana arak'izay zavatra tenen'ny olona izay ny vahoaka izay miteny dia iny ny entina mahana an'ilay itadiavana vahaolana hamana an'ilay olana fa tsy avy hatrany amiko zany hoe raha miteny ny olona raha mitabataba dia tsy avy koa tsika amin'ny raha ataontsika hoe ianareo tompona andraikitra tsy andeha hitabataba koa na andeha tonga dia anameloka fa mba ialana amin'ilay toetra izay nataon'ilay mpitondra teo aloha zany hoe tsy teo tena hoe tsy afaka miteny mihitsy ny olona fa ankehitriny dia tena afaka miteny kosa ankalalana dia alomba tena hita taratra foana izay fahalalana miteny izay fa zava-dehibe ho an'ny fampandrosoana.
fototra iorena ny fampandrosoana ny firenena ny sehatry ny toekarena sy ny sosialy ary ny maolona ka tokony mahazava-dehibe ny fanomezan-danja izany ho amin'ny fanatanterana ny fikonan-doha amin'ny pirenena mba tsy hijanona ho an'ny sehatra politika fotsiny ihany ho ny fanazavana mila ny rehetra mandray anjary izany ka ny tena hevitry ny maro no hivotra hialana amin'ny mpiantranatrano tsy hitondra vokatra iombonana. Tsy hita ny fanovana amin'ny nentin'ny ministra misahana ny asa tao anatin'ny roa volana hoy ny randrana sindikaly tamin'ity androany ity. Tsy hita taratra izay tena lalan-kizorana amin'ny tontolon'ny asa fa ny omaly tsy miova ihany hoy ny fanamafisany teo anivon'ity sindika ity. Manohy ny vary masiso ny mpitondra teo aloha fotsiny no ataon'ny ministra amin'izao fotoana maneho ihany koa ny fihetsiky ny prime ministra lehibe ny gouvernemanta fa tsy misy dikany ny sehatra tsy miankina matoa tsy mandray fanapahan-kevitra miantraika sy vokatra azo tsapahitanana ho an'ny mpiasa malagasy. Ny antsipriana izay hoentiny Andomiaratina sy ny Aritanjona amintsika. Tsy mamaly ny fitakinana ataon'ny mpiasa ny zava-misy amin'ny fanatsarana ny sehatry ny asa raha tao anatin'izay roa volana ny asan'ny fitondrana fanavaozana. Mibaribary ny fanavakavahana sy ny faniliana ny sehatra tsy miankina amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Midika izany fa tsy nisy fiovana nentin'ny ministera tompona andraikitra ho ny randrana sindikaly. Saika ireo vary mangatsika ny teo aloha ihany no notohizana. Dia tsy misy ny hoe inona ilay tena reny fa nanohy fotsiny nefa vary masisony teo aloha. Tsisy zava-baovao mihitsiny zany ho any amin'ny tsy hita mihitsy zany taratra zany hoe hitondra fahalovana zany raha matoa ministra fa le eo ihany asiana kivorivory sindikaly fanavakavahana sindikaly ny teo ihany ny nanao an'izany raha izay no eritreretin'ny filohan'ny fanavaozana hoe ho any amin'ny fanavaozana dia efa ambarana ihany zany hoe ny aty amin'ny tontolon'ny asa vary mangatsika no karakarain'ny ministeran'ny asa fa tsy misy fanavaozana mihitsiny fa mangalatahaka ny teo aloha ara zany raha mifijery an'ilay izy amin'izao fotoan'izao dia avy atsipy any amin'ny lehibe any filohan'ny fanavaozana zany ny aty amin'ny sehatra tsy miakina hoe ohatr'izay daholo nataon'ny mpitondra teo aloha tsy mijery ny mpiasa tsy nijery ny tontolon'ny asa fa manantena hoe vahaolana petatoko fotsiny dia any Akady Madagasikara ka raha mbola izay no tohizana dia tsy hisy fanantenana ho an'ny fanavaozana zany eto Madagasikara. Ankoatra ny fampisitrana azo ny mpiasa mbola marobe ny fanarenana tena maika ilaina fanatsarana andrasana avokoa ny fandraisana andraikitra malondrao isany anaovana tsisika ny fampitoviana ny mpiasa rehetra anatin'ny lalàna fa indrindra ny famoronana asa sy ny fampiakarana karama midika ho tsy firarahina ny sehatra tsy miankina ny fihetsiky ny prime ministra ankehitriny ho ny fanamafisana. Izay nefa nampakarany randrana sindikaly feo mikasika ny prime ministra hoe firongony ny prime ministra tsy ateratsika sehatra tsy miankina io ary fa baribariny amin'izao hoe tsisy na sehatra tsy miankina za tsisy ilaina atsika ty amin'ny sehatra tsy miankina na baribariny izao hoe fa raha tena hoe nijery atsika mpiasa ty amin'ny sehatra tsy miankina ny prime ministra sy ministra tokony nanao mitondra vahaolana izy ary hainy zany raha milaza hoe tena miaina ao anaty sehatra miankina izy fa tsy mitondra an'izay izy satria tsy misy dikany aminazy zany eritreretiny hoe vitany mpiasa-panjakana ihany ve sarazarainy ohatran'izao ty. Marefo ny sehatry ny asa ankehitriny tsy mamaritra ny tanjaky ny sindika intsony ny zava-misy satria ny mbola ny lalàna tamin'ny taona 2012 no misy momba ny fisolotena ny sindika hatramin'izao ihany koa mbola hodina fanina ny mahakasika ny famoahany io lalàna io. Raha tsy tantara fotsiny izay nisy dinika mahakasika ny karama angamba ny roa taona lasa zay rehefa nijerena ilay fisondrota karama tsy nisy afa-tsy 3 arivo monja no neken'ireo sindika izay nisolotena ny mpiasa tany amin'ny niaraka tamin'ny vondrom-pampiasa ireo zany dia eo zany nefa hitenenana sady ny olona apetraka hisolotena ny mpiasa amin'izao fotoan'izao efa tsy mahefa intsony satria représentativité tamin'ny 2016-2018 no miantra amin'izao izay tsy ekenay ary anaovanay antso avy hoe raha vao daholo ireo conseil d'administration sy conseil de gestion ireo any amin'ny SMIE zao raha tsy ilaza fotsiny ao amin'ny OST ministra teo aloha nge na mbola ministra izy
anisan'ny mpikambana atao anatin'ny conseil de gestion zay tena tsy azo atao zany zavatra zany fa ohatran'ny raitsy kombakomba ny fotsiny tao zareo dia hatramin'izao dia mbola ao ihany ministra teo aloha zay zavatra tena tsy azo atao dia zay ny takinay hoe jereo ny représentativité fa lasa ohatran'ny hoe manadalanay mpiasa fotsiny izy zany amin'izao fotoana izao raha ohatra ka ny élection tamin'ny 2024 raha ny ametrahana ny amaritana ny représentativité zao dia zao hodinin-zareo faniny zao ny resaka fifidianana délégué de personnel zany moa efa vita efa tonga ny résultat fa tsy nataon'le izy lasa malomevana ny mpampiasa sy ny mpampiasa vola ny lalana misy eto hoy ny fanamafisana tsy misy mandeha amin'ny laon'ny intsony mampametram-panontaniana ihany koa nisy ny fampandrosoana amin'ny tontolo ny asa raha ny karama farany ambany siatra tsy miankina aza mbola ambany lavitra no ny tambo nomena ny mpiasa-panjakana izay tsy ahivina fa ray alina sy 3 hetsy ariary raha ny didin'ny voaka faranteo ny karama farany ambany izay mbola 3 arivo sy 4 alina sy 2 hetsy ariary ankehitriny zany hoe prime mbola latsaky ny prime omenany mpiasa-panjakana zany ny karama farany ambany mpiasa privé dia iza zany ny eritreritra an'ireo mpiasa privé ireo satria tadidio tsara fa mameno ny kitapom-bola mpanjakana izay anisany amezana prime anazy ny mpiasa privé amin'izao fotoana izao dia iza zany nijery andreo mpiasa privé ireo izay hitanay fa tena marefo tokoa na ny karama na ny fiahina ara-tsosialy na ny fitsaboana zany tsy mandeha amin'izay laoniny daholo ireo zavatra anankitelo tanysain'ireo zany eo moa zany le fampanana ny famoronana ny resaka asa tsy misy mihitsy tsy misy fa zarara asa marefo zany asa marefo dia lasa mamevahana amin'ny mpampiasa zany mpampiasa vola eto Madagasikara zany ilay lalàna misy eto Madagasikara moa zany miantsony investisseur nefany raha mahita hoe zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny zavatra misy totosan'ny farany herinandro teo amin'ny kongresy lehibe faharoa nataony randrana syndikaly tafapetraka nandritrizany ihany koa ny birao vaovao isany 5 taona manaraka fataoriny ny fahapotehan'ireo orinasa mpitaterana anabakabaka teto Madagasikara dia miainga any indray ny fanerena ireo mpiasa rehetra ao amin'ny kompania Air Madagasikara sy Tsaradia efindra ao amin'ny Madagasikara Airlines. Mpiasa manodidina ny 700 no voakasika izany kanefa tsy fantatra mazava ny fifanarana sy fepetra apetraka amin'ny famindrana azy ireo ho ireo mpiasa androany. Manoloana izany manao antso amin'ny fitondram-panjakana ireo mpiasa ny ijerena kaiky ity raharaha ity. Efatra amin'ny taona 20 sy 2000 no niaina tanaty tebiteby ireo mpiasa ireo raha ny fanazavana atrany. Tato baovao ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sasondratsary ny mbola avatsara. Mitaky sy ny fifampiresahana sy ny dinka sosialy mialohan'ny fanerena ireo mpiasa hifindra amin'ny Madagascar Airlines ny syndicat mpiasa eo anivon'ny Air Madagascar sy ny Tsaradia araka ny fanazavany délégué syndical ny Air Madagascar sy Tsaradia mantsy dia terenanao sy ny fifanarahana arakasa ho an'ny fotoana tsy voafetra na CDI ireo mpiasa anefa tsy nisy akory ny fifampitoniana mialohan'izany. Orsenan'ny mpiasa hanao ny signature ny contrat ho ivadika Madagascar Airlines zay tsy mazava tsorina hoe tsy mazava amin'ny mpiasa ny fanaovana an'io contrat io signature ho any Madagascar Airlines. Ny mpiasa no asaina manao sinihana contrat makany ny Madagascar Airlines zay tsisy fanazavana tsy mpiasa ny Tsaradia Serma tsisy fanazavana fa tonga dia tiany contrat atao signature mandrapatonga ny fin 31 décembre zao. Tsara marihana fa tsisy fifampiresahana nanoloana ny fandrafetana an'ilay contrat teo anivon'ny direction collégiale zay nampanao signature ny contrat teo anivon'ny Air Mad sy Tsaradia. Direction collégiale marihana fa an'ny Madagascar Airlines dia izy ireo no nandrafitra ny contrat zay tsisy dialogue social atao anatin'ilay izy. Ny direction collégiale no teny tamin'ny mpiasa ny solotenan'ny mpiasa fa avy any ministera no baiko ny zavatra io hoe tsy maintsy atao ny famindranan'ny mpiasa ho CDI makany amin'ny Madagascar Airlines. Manodidina ny 700 eo ireo mpiasa voakasika ity raharaha ity ka manany sy ny ambadika izy ireo tsy ahitana fiarovana mazava ho an'ny mpiasa ny fifanarahana indrindra amin'ny fanajana ny convention collective ka mitaky ny ampitsarana vonjimaika ny famindrana ireo mpiasa ny syndicat tokony toy hatramin'ny 2 aprily nefa ny location gérance ka miantso ny fitondram-panjakana ny mpiasa mba hijerakaika nyity raharaha ity voninandinika mpitonina ny fifanarahana ireo mpiasa raha ny fanazavana hatrany saingy terena soa ny avin'izy ireo mialohan ndraiky amin'ny 3 Décembre ity fifanarahana ity
raha mahazo fanazavana mazava sy mangarara nefa izy ireo dia vonina ny fampiresaka raha ny fanazavana trano. Manana atateraka ny mpiasa satria manoloana n'ilay contrat dia tsisy protection ny mpiasa izay ho afindra ny anatin'io zavatra io. Ohatra fotsiny protection izay ambaran'ny lalàna eo anivon'ny code de travail dia ny convention collective tompoko. Ny CTR ihany koa ao anatin'izany nefa ireo zavatra io dia tsisy ao anatin'ny izao transfert eritreretin'ny zareo atao zao. Fanatsarana an'io resaka transfert io anankiray ary koa ny fanajanonana an'izao satria dia namoaka note ihany koa zareo tamin'ny 24 décembre teo fa tokony toy 2 ans ny tokony toy 2 ans ny location gérance à partir ny 1er avril 2024 zany hoe tokony toy hatramin'ny 1er avril 2026 zany lay location gérance nefa indrisy fa amin'izao fotoana izao dia asaina forcena manao signaturena contrat CDI ny mpiasa amin'izao. Miankina amin'ny zava-misy no ahafahanay mandray décision mahakasika an'izay. Ankoatra izay no mafisy ny Barson Rakotomanga mpitarika sindikaly afetafiditra ao anatin'ny fanavaozana ny fanatsarana andrafitra ny fanesorana ireo tompon'andraikitra heverina ho mitondra fikorontanana eo anivon'ny kompani Air Madagascar sy Tsaradia tsy ahivina fefatra amin'ny taona 2024 noho ny aina tanaty tebotebo momba ny hoaviny ireo mpiasan'ny Air Madagascar ary vao mainka ny tombo izany manoloana ity fanerena ny anasony fifanarahana vaovao ity. Sao dia mba hoditra akondro hoentin'ny syndiky anakirodana firenena za zavatra ataony zao satria zareo amin'ny syndiky taony tamin'ny fitondrana teo aloha firongony zany. Mila mandinitra nareo ao amin'ny ministeran'ny fitaterana dia ohatra zany koa nareo any amin'ny présidence aoka re tompoko aza elingelenina aloha ny mpiasa efa manana contrat amin'ny Tsaradia reo, manana contrat amin'ny Hermad reo, to arao fotsiny contrat fa maninona ny mbola ovana. Orinasa efa bokany trosa Madagascar Airlines zany mety aminy makasisiny arakitikitena ny mpiasa fa leo hiasa manoatra mato mbola velona foana reto mpiasa reto, ny orinasa mbola mihodina foana raha araka ny fantatra aza hoe hatrany amin'ny 9 avril 9 location gérance mbola mitoy. Kena zany mbola misy zavatra ataony zany, mbola afaka miasa ny mpiasa fa ilay fitantanana mihitsy no tsy mandeha amin'izay laoniny nataon'ny Madagascar Airlines matoy izy bokany trosa. Raha tsy ahivina efa ho 80 taona mahery no nijoroan'ny kompani mpitanterana nabagabaka malagasy Air Madagascar nandalo vanim-potoana maro nisy fivoarana sy krizy lalina ny Air Madagascar ka ny afara tamin'ny fanovana tanteraka azo Madagascar Airlines nanomboka ny taona 2024 izay nampidirina ihany koa ny sampana Tsaradia. Nateo azy izany mbola nitony olana noho ny krizy ara-toekarena, ny fifaninanana sy ny tsy fahatomombanany fitantanana noho ny nafitsoky ny fitondrana teo aloha ary ny fiatraikany valana aretina Covid-19 izy vao maika napiditra ny kompania anaty fahavoazana tanteraka. Sampan'ny Air Madagascar ny Tsaradia miara-miasa amin'ny kompani Air Austral ary misahana manokana ny fitantanana ny sidina anatiny. Mifamatotra tanteraka amin'ny hoavin'ny Air Madagascar ny lalany ity sampana ity noho ireo krizy miverimberina tao amin'ireo kompani mpitanterana nabakabaka ireo dia nanapa-kevitra ny fanjakana malagasy ny taona 2024 ny anangana ny Madagascar Airlines izay nisolo-toerana ny Air Madagascar ary nampidirina tao anatiny ihany koa ny asa ny Tsaradia natao tao anatiny drafitra fanarenana nandritra ny 3 taona izany hoe ny 2024 hatramin'ny 2024 zany izay nikendry ny fanadiovana ny trosa, ny fanatsarana ny fitantanana, ny fanavaozana ny fiaramanidina ary ny fanokafana tsikelikely ny renivola ho an'ireo mpiara-miombonantoka ara stratégique. Aty amin'ny taona 2024 tsy izany no nitranga fa mbola mibabitrosa amina miliara maro ity orinasa ity ary betsaka ny fanodikodonam-bola tao anatiny ka izay no antony mampanahy ireto mpiasa ireto ny amin'ny anerena azy ireo hifindrany amin'ny Madagascar Airlines. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray mbola tsy nahazo toerana sahaza azy ny zokiolona raha eto Madagasikara. Efa nisy ny tolo-dalàna naroso ampanan-kery ny karatra maitso tamin'ny taona 2024 kanefa hatramin'izao mbola tsy ahitambokany izany.
ireo zokiolona nefa no mila tolotra ara-sosialy sahaza azy ireo ka anaovan'ny fikambanana zokiolona antso ny amin'ny fitondram-panjakana ny andiniana izany fararika izay aingana no mafisy ny fizoma ihany koa na ny fikambanana zokiolona eto Madagasikara fa mila sehatra izy ireo ahafahana mandray anjara amin'ny fanapahan-kevitra mikasika ny fiainam-pirenena na sisy karazafy sy mbola avatsara trany no mitatitra ny Antsipriam-baovao. Manodidina ny 4 faingoenina isan-jato ny mponina eto Madagasikara izany hoe 4 sy iray tapitrisa eo no zokiolona araky ny antontanisana avoakany Instat anjorom-balatrany anefa ireo zokiolona malagasy raha ny fitarainana ny fikambanana ny zokiolona malagasy anisan'ny fitakiana lehibe ataon'izy ireo ny amerenana sy andiniana indray ny tolo-dalàna mikasika ny carte verte karatra maitso natao hanamorana ny fisitrahan'ireo zokiolona tolotra sosialy sy ara-pahasalamana nisy ny tolo-dalàna mikasika izany tamin'ny taona 2020 saingy tsy nitohizana hoy ny filoha nasionaly ny fizoma. Dia mbola anatin'ny fitadiavana very ny zokiolona satria ny zo fototra maolona ny zokiolona na dia voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenan'ny Madagasikara dia mbola tsy miatra amin'izao fotoana izao. Zavatra angatahana ara zany dia ny hoe misy ve servisy samihafa azon'ny fanjakana mba homena amin'ny lafin'ny fahasalamana indrindrindrindra, lafin'ny fitaterana, lafin'ny samihafa izay azo ekena hoe mba tokony isitrahany zokiolona. Amin'izao fotoana izao moa efa mandeha ny anivon'ny commune ny hoe mba amiraina ny fahafahan'ny zokiolona mahazo ny taratasy-panjakana ilainy amin'ny famenoana ny taratasy ilainy ho amin'ny fiainam-pianakaviana. Ao ihany koa ny valibabena izay heverina fa tokony mba isitrahan'ny zokiolona indroa isan-taona dia ny volana Jona sy ny volana Desambra satria heverina fa eo amin'ny fotoana anankiray izay mba hifalifaliany amin'ny ankonany sy ny fianakaviana. Ary ny tena lehibe izay tena angatahanay dia ny fanomezana toerana ivorian'ny zokiolona isaky ny commune mba ahafahany miady hevitra miresaka momba ny fiainam-pirenena, fiainam-piarahamonina, ny fiainam-pianakaviana izay tena latsaka ambany dia ambany amin'izao fotoana izao. Tokony tsisy fanavahana fa raha vao 10 taona no miakatra dia tokony azo tolotra manokana ny zokiolona indrindra eo amin'ny fahasalamana, ny sosialy ary ny fanohanana ara-tsaina sy ny maro hafa. Ankoatra izay, mangataka ny anokanana toerana isaky ny commune azahoan'izy ireo mivory mandinika sy mifanakalo hevitra momba ny fiainam-pirenena, ny fianakaviana ary ny fiarahamonina ny zokiolona. Nanamafy ny fizoma fa maro amin'ny zon'ny zokiolona ny tsy voahatsa ary misy mihitsy aza tsy fanajana miseho eny anivo ny fiarahamonina. Efa nisy izy io lazaiko teo hoe tamin'ny septembre 2005 nefa nisy ny tolo-dalàna momba ny carte verte io. Fa rehefa nanao fampiarana azy ny fitondrana dia natao mata be le izy satria ampahan'olona vitsy ihany namena azy ary nareo atao hoe rafim-panjakana izay tokony heverina tokony isitrahana an'ilay tombontsoa amin'ny carte verte raha mbola tsy mirindra tsy milamina. Ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia nilazaina hoe tsy manam-bola amin'izany ny fanjakana. Tsy afaka miresaka an'izany dia nizao tsika fa mbola lehibe loatra io zavatra io. Non, afaka manao an'izany ny fanjakana. Ary izay ny takinay amin'izao fotoana izao hoe avoay aloha listre unika ho an'ny zokiolona rehetra eto Madagasikara. Izay tsy mangataka tendrombohitra fa marika kely ahafantarana hoe misy zahay. Ary zany zavatra zany heverina fa mampiaina bebe kokoa ny tontolon'ny fiarahamonina ao anatin'izao fijoroantsika izao. Ankoatra izay angatahan'ny fikambanana ny amoahana ny lisitra tokana sy mazava mirakitra ny isan'ny zokiolona manerana ny Madagasikara ho fototra amin'ny famolavolana politika sy fandaharana samaharitra ho azy ireo. Tsy ahivy zokiolona fa avy amin'ny hevitra sy ny fitaizana nomen'izy ireo na ahafahany taranaka Gen Z ny joro sy ny voatra kanefa ankehitriny dia natao anjorom-bala indray izy ireo. Noho izany mitaky ny fanohizana ny adsisika ao amin'ny fanatsarana sy ny famerenana amin'ny laoniny ny ason'ny zokiolona malagasy ny fizoma ho tombontsoa ny taranaka ankehitriny sy ireo zokiolona amin'ny ho avy. Vaovao avy etsy amin'ny commune Alasora kosa indray niparitaka teny amin'ny tambajotra serasera Omaly Tolakandro fa nisy nahita teny antokantranony ilay lehilahy izay voalaza fa namono nahafaty ilay mpamily taxi hitafaty tamin'ny herinandro lasa iny. No tanana tao amin'ny violon ny komisaria Alasora ity lehilahy ity taorian'ny fisamborana azy ny 24 Desambra lasa teo kinanjo izao tafaporitsaka izao. Tratra teny amin'ny trano fonena ity lehilahy ity rehefa nokaroina nandritra ny ora maromaro. Na tsisy karazafy sy mbola avatsara no mitatitra ny Antsipriam-baovao.
tafatsoaka tao amin'ny violon ny komissarian'ny polisy ao Alasora ilay lehilahy voasambotra teny Ambohimanga kely voalaza fa namonina afaty ilay mpamily taxi voasambotra tao an-trano fonenany teny Kianja Ambohimanga kely omaly ihany moa ity lehilahy ity ary nasaina naveriny ny fomba natafavoan'ny violon. Vazo tonga de mivala de aiza le brique nalainao de aiza le brique tany amin'ny defa zay la brique firy brique ni azonao tao efa nisy niala tao le brique tao kapoaka tamin'le brique ty de niendaka anatany alohany de izy anakan'io grillage io efa nianotro zao io efa misy misikotra efa nisy niala de mivay la Aso sara garin de izy anakan'io grillage aleve de izy anakan'io grillage io efa nianotro zao io efa misy misikotra efa nisy niala de izy anakan'io grillage raha tsy ahivina lehilahy mpamily taxi eny amin'ny 30 taona no novonoina tamin'ny fomba feno abibiana teny miadana Alasora ny herinandro lasa teo rehefa nokaroan'ny fianakaviany fatratra natsetsina tao anaty bidon manga ny vatany ary natsipita anaty lava bringa aka ity lehilahy ity no voalaza fa navandoza ny akineloko avitan-drato eo ny tenany kinanjo izao tafapritsaka ny violon izao niakatra fampanoavana androany moa ny rara ary fantatra fa nandraisan'ny lehibe ny fepetra vetrany ny lehibe ny komisaria Alasora tao aorian'ity zavantranga ity ary nesorina tsy ho lehibe ny CSP Alasora intsony. Vao makasika ny tontolon'ny fahasalamana kosa indray nahitana trangana-retina pesta ao amin'ny distrikan'Ambositra amin'izao fotoana izao araka ny vaovao izay voaray. Olona roa no voalaza fa namoiny ainy vokatra ity aretina ity anisan'izany ny tovolahy iray manodidina ny 70 taona avy any fa izay imady izay narary efa ho tapabolana talohan'ny nahafatesany. Tato-baovao makasika izay eo amin'ny rindran-tsariny tahiriny ainy. Voamarina ara-pitsaboana fa pesta pulmonaire no nahazo ny tovolahy tao Ambositra. Endrika iray amin'ny pesta izay everina ho tena mampidoza indrindra satria mety ifindra amin'ny alalan-drivotra sy fifandraisana akaiky ny pesta pulmonaire. Vokatra izany dia andraisina avy hatrany ireo fepetra ara-pahasalamana mifanaraka amin'ny toromarika ara-pahasalamana indrindra teo anivo ny tokantrano sy ny manodidina ny toerana nisy ilay marary. Araka ny loharano-baovao hatrany dia olona 7 hatreto no mbola manaraka fitsaboana sy arahi-maso akaiky ny fahasalamany ho fisorohana ny fiparitany aretina. Nisy koa ny fanentanana sy ny fidinana ifotony na ny investigation epidemiologika ka isan'ny fantohana manokana ny fanarahana ireo fepetra momba ny fahadiovana, ny famonoana voalavo ary ny fanaraha-maso ireo olona mety ny fandray akaiky tamin'ny marary. Tsara ho marina fa aretina mbola miverimberina eto Madagasikara ny pesta indrindra rehefa vanim-potoana ny mangatsiaka sy eny amin'ny faritra avo. Raha ny antotanisana avoaka ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo rafitra iraisam-pirenena tany aloha dia isan'ireo firenena vitsy anisa mbola ahitana trangana pesta i Madagasikara. Tranga 100 taona no voarakitra manerana nosy ka mihoatra ny 700 amin'izany dia pesta bibonika. Somary vitsy anisa kosa ny pesta pulmonaire kanefa mahafaty aingana kokoa raha tsy voatsabo ara-potoana. Fantatra fa mety ahafaty ao anatin'ny andro vitsy monja ny pesta pulmonaire raha tsy misy ny fitsaboana sahaza. Araka ny angon-drakitra sy ny fanadiadiana ara-pitsaboana dia manomboka ny volana septambra ka hatramin'ny volana aprily no matetika ahitana trangana pesta betsaka eto Madagasikara. Mandritra io vanim-potoana io no mifandray ny toetrandro mangatsiaka sy ny fiparitany fako noho ny fiakaran'ny voankazo ka mampitombo ny loza ateraky ny fiparitany voalavo sy ny parasy izay fantatra fa mpitondra ny otrikaretina. Vao makasika ny toetrandro mitoetra atrany ny tsioka ny talio manerana any Madagasikara ka itoy ny oram-baratra sy ny fanonjan'ny ranomasina amin'ny faritra amorontsiraka eto amintsika. Na izany na tsy zany tsisy fiantraikany mivantana amin'ny toetrany andro eto Madagasikara kosa ny rive-doza grande. Entana manokana nefa ireo mpanjono sy ny mpitatitra an-dranomasina indrindra eny amin'ny amorontsiraka melaka mba hitandrina fatratra satria antenaina fa ahery ny ranomasina ary mety arahina tafiotra raha ny fanazavana izay nataony teo anivo ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Tato-baovao eo amin'ny sasiny ratsary ny tahiriny ainatrany. Misy hatrany ny tafiotra miaraka amin'ny oram-baratra ka mahatonga ny ranomasina manonja be sy ahery raha ny antotanisa voaray dia eo anelanelan'ny 2.5 ka hatramin'ny 3.5 metatra ny avy onja arahina tafiotra mahatratra 570 ka hatramin'ny 520 kilometatra isan'ora.
Toezavatra maimpitombo ny loza ho an'ny fivezivezena an-dranomasina sy ny asa fiveloman'ireo mponina eny Amborontsiraka. Etsy andaniny, fantatra fa eo anelanelan'ny 2.7 sy 3 kilometatra any Antsinanana, somary avaratra Antsinanany Antalaho no misy ilay rivodoza Mahery-Vaika Grant, araky ny fanaraha-maso natao tamin'ny 3 ora hariva teo. No mafisina fa mikisaka miakandrefana ity rivodoza ity tato anatiny 12 ora ka mahafaka 20 kilometatra isan'ora. Mahatratra 500 kilometatra isan'ora ny afanganam-pandeha ny rivotra miaraka aminy, izay araina tafiotra Mahery-Vaika mety ahatratra 520 kilometatra isan'ora. Na dia Mahery-Vaika aza ity rivodoza ity, dia nanamafy ny tompony andraikitra mpamantatra ny toetrandro fa tsy misy fiantraikany mivantana amin'ny toetrandro eto Madagasikara izany ato anatiny 5 andro manaraka. Araka ny vinavina, itoetra hatrany ny tsiokany talio mandritra ny 5 andro manaraka ka hiteraka orana mitohy amin'ny faritra maro manerana nosy. Na eo aza izany, arahy maso akaiky hatrany ny fivoaran'ny rivodoza Grant, indrindra amin'ny fiandohan'ny taona 2024 sy amin'ny herinandro manaraka, so isy fiovana tampoka eo amin'ny lalana sy ny heriny. Entanina manokana ireo mpanjonoko sy mpitatitra an-dranomasina, indrindra eny amin'ny morontsiraka Melaky, mba hitandrina fatratra satria ahery ny ranomasina ary mety araina tafiotra ao anatiny orambaratra. Antsoina ny mponina rehetra mba anaraka mandrakariva ny vaovao ofisialy sy ny toromarika omeny ny sampandraraha amin'izana ny toetrandro ho fiarovana ny aina sy ny fananana. Lanonana rososina kosa no nitanteraina tao amin'ny CG Ambohimanjaka, commune iray ao anatin'ny distrikta Ambohidratrimo. Teo ny lanonam-pamaranana ny fankalazana ny 20 taona ny joroan'ity sekoly ity nanabe ireo zaza malagasy, fa teo ihany koa ny fitokanana fotodrafitrasa avy amin'ireo mpiara-miombonantoka. Fanampim-baovao eo amin'ny sary sy ndratsariny tahiriny ainy. Feno 20 taona katroka izao ny CG eto Ambohimanjaka Ambohidratrimo. 20 taona nanabeazana sy nitaizana taranaka maro teo amin'ny lafiny fianarana sy ny fanabeazana ara-moraly. Raha jerena ny vokatra azo nandritra izay taona maro izay, dia azo lazaina fanafapo indrindra teo amin'ny fanadinam-panjakana BPC satria zato isanjato ny tapa-ombiazana nandritra ireo taona maro nifanesy. Nisy kosa nefa ny fiainana kely tamin'ny fanadinana ny farany teo, raika amin'ny 70 isanjato ny vokatra azo. Na dia izany aza, mbola everina vokatra tsara raha ny tontolo ny fanabeazana ankehitriny no jerena raha ny fanazavana. Hatramin'izay zany dia tsara foana ny pourcentage efa imbetsaka angamba intelo zay na 100% ny BPC teto amin'ny CEG Ambohimanjaka. Dia tamin'ny teo zany dia somary raika amin'ny 70 isanjato zany ny fafana tapa-fahan'ny BPC. Tena tsipika leonareo ankizy ny fahaizana zany dia miaraka foana amin'ny fahendrena, ka tokony hoendry tsara ianareo, aza madiditra dia mianara tsara, maiza manaja ny ray aman-dreninareo, ny mpampianatra anareo. Anisan'ny dingana goavana entina manatsara ny kalitaon'ny fanabeazana, ny fananganana sy fitokanana fotodrafitrasa vaovao, toy ireo efitrano fianarana vaovao miisa 2, izay natao anamahivanana ny fahasarotan'ny fianarana sy anomezana tontolo mendrika kokoa ho an'ny mpampianatra sy ny mpianatra. No mafisina nandritra ny lanonana fa hoentitra ny fanaraha-maso sy ny fitantanana ireo fotodrafitrasa ireo, mba azahoana antoka fa ho voatahiry tsara sy olova ho maharitra ho an'ny taranaka faramandimby. Miendrika sady tsara ny fotodrafitrasa dia singa lehibe ampiakatra ny kalitao an'ny mpampianarana. Ary rehefa miakatra ny kalitao an'ny mpampianarana dia milo fa hiakatra ampiatrany koa ny taha-pahaizan'ny mpianatra. Ka na ny mpanabe rehetra zay hiasa eto amin'ny bonity CG ity dia azoto ananarisim-poa avokoa. Ao anatin'izany koa ny mpanjara, indrindra ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ny mpianatra satria miendrika ny fotodrafitrasa izay azo. Ary dia rehefa nahazo izahay satria itony toerana itony moa dia fantatsika menakavy fa dia soa imbonana ho an'ny vahoaka rehetra, soa imbonana ho an'ny fitsondrovana ny taranaka faramandimby. Ka dia sanay no milaza ho atsika rehetra zay manatsika etony fa ho tandrovonay ajainay toy ny alakandriamaso izao fotodrafitrasa lehibe zay hotokanatsika amin'ity andro anivy ity.
nanamafy nisy olombavambahoaka mamrabenirindra fa tsy ity fotodrafitrasa ity irery no tanteraina miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka eo anivony distrika n'Ambohidratrimo commune 4 no isitraka asa fampandrosoana mitovy amin'izao nambarany fanotanjona lehibe indrindra dia ny anatsara ny sehatra ny fanabeazana tsy eto Ambohimanjaka ihany no misy tetikasa niarahana tamin'izy ireo fa amina commune 4 izay ary rehefa nifampitiniana tamin'ny fomba ankolaka indraindray ny amin'ny hoe aizavina natanterahana an'ilay fotodrafitrasa ilay tetikasa dia nisy voasafidy hita eto amin'ny CEG Ambohimanjaka ka arabaina ianareo eto amin'ny CEG voafantana tamin'izany fa arabaina ihany koa ianareo rehetra niara-ny ombonantoka tamin'ny fanatanterahana izao fotodrafitrasa izao fa tanteraka soamatsara izy ity. Lalana lavitra nalehan'ny sekoly tao anatin'ny diavin'ny sekoly tao anatin'izay 20 taona farany izay. Ataontsika hoe voalohany 20 taona voalohany kanefa mbola 20 taona farany koa izy hatreto ka dia anterina ny tenin'Andriamantoa filohan'ny fifi teo ny amin'ny firarintso amin'ny hoavy tsy adino reny niarahana nanatanteraka teto ireny satria tato ny etoboan'ny nanananareo CEG taona 10 taona lasitsika nanampy an'iretsy efitra vony retsy amin'izao fotoana izao tsika mandray an'ity retsy efitra vaovao amin'ny trano vaovao etsy amin'ny farany atsinana retsy iretsy sy ny efitra ny fidiovana etsy amin'ny ilany etsika dia minosika fa mirosotry kelikely makany amin'ny tena fahatomombanana ho amin'ny sehampanabeazana eto amin'ny commune Ambohimanjaka izany diantsika izany. Tadidiko ihany koa ny fanavaozana natao fony asa 5 taona lasa zay niomanitsika fa lasa centre voalohany nandraisana fanadinana BEPC 5 taona lasa dia diovina arak'izay azo nataony izay kely nananana teto minosika fa tsy hijanona eo amin'ny BEPC zany fa tsy ho ela dia afaka andray ny fanadinana amin'ny ambaratonga ambonimbony kokoa hatrany ny CEG Ambohimanjaka. Nandritra ity fotoana ity no nanaovana tatitra amin'ny vahoaka taorian'ny fandraisany anjara tamin'ny fivoriana ara-potoana teny anivony anteny miram-pirenena nambarany fa maro ireo asa sy ny fanapahan-kevitra noraisina tao izay mikendry indrindra ny fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Ny tanjona tao anatin'le izy dia tena roso makany amin'izany fanavaozana zany ary zany no antenain'ny rehetra, zany no antenain'ny vahoaka, zany no antenain'ny mpianatra, zany no antenain'ny izay nandray anjara tamin'izany ataontsika hoe tolona natongavana tamin'izany fiovana izany ary minosika fa ho tratra ny tanjona raha ohatra ka samy mitana ny teny nomeny, raha ohatra ka samy mitazona ny fampanantenana nataony ny tompony andraikitra rehetra izay mitantana ny firenena amin'izao fotoana izao ary antenaitsika fa ao anatin'ny fotoana fohy ihany dia ho hitatsika tratratsika ny tanjona fiampitana makany amina rafim-panjakana tena haritra amin'izay araka ny tokony ho izy, araka ny fomba demokratika ka ahafahantsika mahita an'izany fanovana izany. Ny zava-misy dia izao toy ny hoe miatrika teteza mitandray isika amin'izao fotoana izao ary tena izany tokoa satria ny tanjontsika dia mba hatanterahany fifidianana tsy ho ela eto amin'ny firenena ary fifidianana izay tena ao anatin'ny fangaraharaana tanteraka lavitry ny olana ary eken'ny rehetra araka ny matimatesana sy ny antsoatsona nanomboka tany amin'ny taona 20 roa 3 ary manatenitsika raha sehatra ny fanabeazana andresantsika manatenitsika fa tsy hisy intsony ny filalaovana politika diso tafahoatra loatra aty anivon'ny sehatra ny fanabeazana ka raha niresaka tsika teo hoe mbola misy mpampianatra frama vitsivitsy zay adino na voadingana minosika fa hatramin'ny fifantenana sy ny fikarakarana
an'ireny mpanabe ireny ho tonga mpiasam-panjakana dia hiarany zany fanavaozana zany ka afaka taona vitsivitsy na amin'ny heritaona fotsiny raha hoela indrindra dia tsy hisy intsony zany hoe mpanabe adino na sekoly adino na fotodrafitrasa-panabeazana adino fa hitovy marindrano ny fikarakarana n'izy ireny eto amin'ny firenena. Ny fanabeazana no fototra sy iandry orenan'ny fanovana andrandray vahoaka malagasy amin'ny fananganana sy fanatsarana fotodrafitrasa ara-panabeazana, ny fanohanana ny mpampianatra ary ny fanomezana tolom-pianarana mendrika ho an'ny ankizy no ahafana manamafy sy manatsara ny kalitaon'ny fampianarana. Izany indrindra no antoka ananganana taranaka tompona andraikitra sy vonina andray an-tanana ny hoavin'ny firenena ka ahatonga ny fanabeazana ho lohalaharana amin'ny fampandrosoana maharitra ho iatrany ity solombavam-bahoaka ity. Niena ny tany fandoava-ketra teo anivon'ny komina Taratamaty raha oharina tamin'ny taona lasa. Raha natratra 70 isanjato izany teo aloha dia nidina ho 80 isanjato kosa tamin'ity taona ity. Araka ny fanazavana voaray avy amin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny komina. Fiainana izay misy fiantraikany vantana amin'ny teti-bola sy ny fahafahan'ny komina manatanteraka ny asa fampandrosoana eny ifotony raha ny fanazavana atrandy. Tsary sy ndatsary ny tahiry ny aina atrandy. Tantsano ankamaroan'ny mponina ao Taratamaty ka tsy dia betsaka loatra ny fidiram-bola azo avy amin'ny etra avy amin'ny olon-tsotra. Vokatra izany dia ireo orinasa sy sehabarotra arabarotra miorina eny an-toerana no tendra mitondra ny ankamaroan'ny vola miditra amin'ny komuna amin'ny lalan'ny etra sy ny aba samihafa alohany. Raha nahatratra 70 isanjato teo aloha izany dia nidina 80 isanjato kosa tamin'ity taona ity araka ny fanazavana voaray avy amin'ny lefitry ny ben'ny tanàna. Ie, somary nilatsaka kely ny etra tamin'ity taona ity raha oharina amin'ny taona lasa. C'était un antony aloha tsy fantatra mazava fa na izany ary dia miezaka foana ihany na izany ary miezaka foana ihany ny commune ary mitohy foana ihany ny asan'ny commune fampandrosoana ny tanàna. Manodidina ny 80 isanjato teo eo ny nandoetra tamin'ity raha ny teo aloha nanodidina ny 70 isanjato. Na io aza izany fahasarotana izany manamafy ny tompony andraikitra fa tsy mitsahatra ny ezaka ataon'ny komuna amin'ny fampandehanana ireo asa tena ilain'ny mponina andavanandro. Isan'ny lahara-pahamehana amin'izany ny fanamboarana sy fanatsarana ireo lalankely izay manamora ny fivezivezen'ny olona sy ny entana indrindra ho an'ireo mpamboly sy ny mpivarotra eny an-tsena. Izany ihany koa no mety ho fanohitra ho fanampinan'ny mponina ahafahana anatanteraka ny adidiny eo anivon'ny komuna misy azy raha ny fanazavana atrandy. Nandeha foana ihany ny lalankely dia nandeha ny fotodrafitrasa rehetra izay efa natomboka tamin'ny premier mandat, anisan'izany ilay tranon'ny commune ny palais de la commune vaovao izay hotokanana Atsoatsy. Dia misy ihany koa ny asa sosialy no tanterahana ho an'ny tantsaha satria be dia be tantsaha koa eto amin'ny commune Taratamaty. Nisy ny fanomezana asomboly, fandatsahana zanatrondro, misy ihany koa ny foire izay no tanterahana teto amin'ny commune ho fampiratina ny asa ny tantsaha eto amin'ny commune. Manoloana izany rehetra izany miantso ny mponina sy ireo mpisehatra ara-toe-karena eo anivon'ny komuna ny tompony andraikitra mba handray anjara bebe kokoa amin'ny fandoava-ketra satria izany no antoky ny fampandehanana sy fanohizana ireo asa fampandrosoana eny ifotony. No mafisina fa miverina mivantana amin'ny vahoaka ny etra alohany amin'ny endrika fotodrafitrasa sy tolotra sosialy ilaina amin'ny fiainana andavanandro raha ny fanamafisana. Andro vitsy tsy atongava ny fankalazana ny fety ny farantaona sy ny fitsenana ny taona vaovao dia somebiseby ny rehetra amin'ny fomba entana ho anisan'ny tokantrano amaranana ny taona 2024 ity. Isan'ny efa manomboka mahaliana ny malagasy ary betsaka mpandeha rehefa fety tahaka izao ny famonjena alim-pandihizana eny amin'ireo trano fandraisam-bahiny samihafa. Tafakatratrany amin'ny 3 hetsy ariary any ho any ny vidim-pidirana raha toa ka 5 alina sy 2 hetsy ariary.
ariary ny mora araky ny fanadiadina izay natao. Tsy mbola feno ny toerana ho anna trano fandraisam-bahiny iray izay nanaovana fanadiadina tranga izay mampitaintena ny mpikarakara rehefa antombotra tahaka izao ny fotoana anatanterana ny fety. Manoloana ny fatiantoka mety ho ateraka izany raha toka tsy feno ny efitrano. Ny antsiprian'izay tateriny Andry Miaratina eo amin'ny sarsondratsariny ny Artanjona. Olona 300 no andrasana ho avy anatrika ny lanonana amaranana ny taona 2024 eto amin'ity trano fandraisam-bahiny nanaovana fanadiadiana ity. Roa andro tsy hahatonga avy ny fety mbola natsasamanila ny tapakila no lafo. Tranga izay mampitaintaina sy mampitaraina ireo mpikarakara eo amin'ny lafin'ny fikarakarana satria anomana zavatra vitsy ho tonga maro ny olona na mety hifanohitra amin'izay. Tsy toy ny isan'ny taona araka izany fa mafimafy izany tamin'ity taona ity ho ny fanamafisana. Mafimafy ny tamin'ity raha pilazako azy tsy fantatra na noho ny olona hoe sahirana ve sa ahoana fa raha isa-taona zay roa andro melo ohatr' zao dia efa feno ny toerana. Ankehitriny efa manianika ny atsasamalina aloha zany izy zao. Fa antenaina angamba hoe marabatonga ny 31 dia feno ihany ny trano. Tena manomana izay satria fety anankiray izay ataoko hoe ilay mandeha anatin'ny taona koa manao azy ary ataoko hoe fialamboliny rehetrarehetra sy mba fitsipahana ny taona izay mety tsy netinety angamba raha izay filaza. Anisan'ny mampanano sarotra ny fikarakarana lalonana rehefa fety tahaka izao indrindra ny amin'ny lafin'ny sakafo ny fiakaran'ny vidin'entana eny an-tsena izay midangana rehefa manakaiky tahaka izao ny fotoana ho ny fanazavana. Na izany aza nanapa-kevitra ny tsy ampiana ny fatran'ny sakafo izy ireo ary najanona ho 5,7 sy ray tsy ariary toy ny tamin'ny taon-dasa ihany koa ny vidim-pidirana. Amy fahafahapoan'ny olona tsika dia aloha tazomina amin'ny olo le izy. Ny zava-nisy nefa zava-tazanay dia nisy fotoana somary lamindamina ny vidin-javatra indrindra taorina kelin'ireny efa mba lamina zany ny firenena kely teo efa tsy dia nisy rotarodaka ireny intsony fa vao nanatona kosa le daty dia hitanao hoe miakatra andro manalina tratran'ity andro ratsy ity koa zany dia vao mahay miratsy le lalana angamba dia hitanao hoe tena mitombo le vidin-javatra zay nefa tsy afaka anova intsony satria tsy maintsy tazominy io satria io no hitanao hoe mety zaka ny olona mety misy manao mora kokononay nefa samy manana ny anitra ho azy misy zany le izy. Tsy nampiana sakafo mihitsy zay nampitombo ary nataonay raha tsy laza aminao fotsiny hoe tamin'ny herintaona zay tsisy an'izany cochon de lait zany tsisy an'izany tsatsio zany fa dia izay ny nanao azy dia satria nianatra koa zay fanaovana an'io dia ny création anay koa zany le zany hoe zay mihitsy manao azy dia fierté ho anay zany hoe afaka hoe manome zavatra avy amin'ny zavatra asa tananay zany. 20 taona ny karakarana lanonana ity toerana ity indroa miataona no tsy nandray izany noho ny covid. Tsikaritra tao anatin'izany ny fanazavana fa sahirana ny ankamaroany malagasy hita taratra izany amin'ny fahefa-mividin'ny tsiraray amin'ny fanjifana sy famandrian-toerana mialohan'ny fety. Na sahirana ary ny gasy jerinay azy dia ohatrany hoe fa manomana izy manomana miloha izy dia rehefa manomana izay izy dia anaty fahasiarana izy dia hitandrareo foana zany hoe tonga foana izy zay aloha zany zavatra mahafinaritra zavatra zay fa mba io zany fotoana anankiray ohatrany hoe anariana dia amin'ny fahasarotana fiainana tsy maintsy ho sarotra foana fa ianao ihany mahasarotra an'io koa sy tsy mahasarotra an'io rehefa misy finiavana tsara ianao manao zavatra dia tokony andeha hisosa amin'ny tokony hoe zany ny fiainana dia zay zany zavatra takatray hoe le gasy zany mifety foana na io ary zay fahasiarana an'izay. Samy manana ny fomba maranana ny taona sy atsenana ny taona vaovao ny isan-tokantrano. Anisan'ireo toerana be mpamonjy ny toeram-pilanonana samihafa izay sady misy sakafo no misy mozika. Tsy vitsy ihany koa anefa ireo mamonjy alim-bavaka ny ampiangonana ka mankalaza an'Andriamanitra amin'ny hira sy ny vavaka toroteny samihafa. Maro ny safidy ny hijanona ao an-trano no ny antony samihafa raha tsy teny afa-tsy ny tsy fandriam-pahalemana sy ny tsy fampiana eo am-pelantanana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mienjana trano ny tady eo amin'ny Rosia sy Ukraine amin'izao fotoana izao. Nandritra ny aliny sabotsy ifoan'ny alahady nanao fanafiana tamin'ny drone manodidina ny 50 i Rosia ka nandrava tanàna maro sy fotodrafitrasa maro tao Ukraine. Namaly kosa i Ukraine ka nanafika tamin'ny drone ny toby fanodinana solika Rosiana ao amin'ny faritry Samara ny Antsipriana izay.
Ny alin'ny asabotsy foalahady teo nanao fanafihana goavana tamin'ny alalan'ny drone manodidina ny 10 Rosia ka namely faritra maro tao Ukraine. Olona 5 no naratra mafy tao amin'ny faritra Kherson, raha lehilahy iray iraika amin'ny 10 taona kosa ny namony ainy tao amin'ny faritra Donetsk rehefa nisy bomba mipoaka teo an-tokotany. Tao amin'ny faritra Odessa any atsimon'ny Ukraine, mpamonjy vonam-polo no nirotsaka tsehatra namono afo sy namonjy trano maro tao aorian'ny navoan'ny drone ny trano fonenana lehibe iray. Nandritra io alina io ihany tao amin'ny faritra Sumy any atsinanan'ny Ukraine, nisy foto-drafitrasa iray voadarika indrony sesy raha mbola teo am-panaovana ny asany ireo mpamonjy vona dia nisy fanafihana faharoa indray araka ny nambaran'ny sapan-draharaha vonjitaitra Ukrainianina. Na izany aza, tsy nisy tifitra natao tamin'ilay tobim-pamokarana herinaratra nokleary ao Zaporizhia izay fehezin'ny Rosia. Nisy fanarahana vonjimaika momba fampitsarana ady teo amin'ny Ukraine sy Rosia, mikendry ny ahafahana manamboatra ireo foto-drafitrasa simba sy isorohana ny loza nokleary mety hitranga. Anisan'ny tanjona iraisan'ny roa tamin'izao fotoana izao ny fanalefahana ny hery eny amin'ny faritra Fahamatsinjiro sy Angovo. Etsy ankilany, nanao fanafihana tamin'ny alalan'ny drone ihany koa Ukraine ka namely toby fanodinana solika Rosianina any amin'ny faritra Samara araka ny fanazavan'ny tompon'andraikitra ara-miaramila Ukrainianina. Namoaka sary sy lahatsara i Moscou mampiseho vondrona amin'ny tifitra toerana Ukrainianina na dia mbola tsy voafaritra mazava aza ny toerana marina nitrangana izany tao amin'ny faritra Donetsk. Nodimandry teo amin'ny faraika amin'ny 70 taonany ilay mpilalao sarimihetsika frantsay Brigitte Bardot, iray amin'ireo olo-malaza indrindra teo amin'ny tantarany sarimihetsika frantsay. Tao an-tranony tao Lamadraga tanàna atsimony Frantsa no nahafatesany ny antsipriany izay vaovao izay ary. Isan'ireo kintana lehibe teo amin'ny tantaran'ny sarimihetsika frantsay sy resam-pireneny Brigitte Bardot. Mariky ny fahafahan'ny vehivavy tamin'ny taona 1970 i Brigitte Bardot. Misaona olo-malaza nanamarika ity taonjato ity isika, hoy ny filoha frantsay Emmanuel Macron nanome voninahitra azy. Ny lalao sarimihetsika vitsivitsy Brigitte Bardot ny alohany nanambadiany an'i Roger Vadim, saingy tamin'ny taona 1970 nisehony teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Nandritry ny sarimihetsika mitondra ny lohateny hoe Et Dieu créa la femme. Voaroa amby 20 taona i Brigitte Bardot tamin'izany ary niditra tanteraka tao amin'ny tantara angano. Tandidin'ny fahalalahana ara-pitondratena sy ara-tsosialy ho an'ny vehivavy Brigitte Bardot. Lasa hira sy mampiavaka azy ihany koa no hoe bébé n'a besoin de personne, izay nohiraina tamin'ny taona 1770. Niala tanteraka teo amin'ny sehatry ny sarimihetsika Brigitte Bardot teo amin'ny 730 taonany rehefa avy niseho tamin'ny sarimihetsika manodidina ny 50. Taorian'izay dia nanoka tena tanteraka ho amin'ny fiarovana ny biby izy, la liberté c'est d'être soi-même quand ça dérange. Oui, Brigitte Bardot no soratany tao amin'ny bokiny, na dia teo aza nitsikera maro ny antefa taminy, indrindra noho ny fifandraisana tamin'ny fikambanana samihafa. Namela lovatsy ho levina eo amin'ny tantaran'ny sarimihetsika Brigitte Bardot, indrindra ireo sehatra roa tsy hay adonona, ny dia tao Saint-Tropez, tao amin'ny sarimihetsika nataon'ny Vadim, ary ilay fampisehoana taon'olo tokana tsy nitafy tamin'ny fiandohan'ny sarimihetsika Le Mépris tamin'ny taona 1770. Ny zava-maniry tsy misy tahony sy raviny ary fakany sy ny fomban-drazana hafakely any Filipina no hafakely sy hoentina aminao amin'ity androany ity. Zava-maniry tsy manana taho na ravina na fakany rafflesia izay voninkazo tokana lehibe indrindra eto an-tany, mety hahatratra 2 metatra ny sava-ivony ary milanjatra amin'ny 10 kilao ny rafflesia sasany arakaraky ny karazany. Tsy miloko maitso izy ka tsy afaka mamokatra fa miaina amin'ny zava-maniry hafa antsoina hoe tetrastigma. Mandritra ny fivoarany dia miafina any anaty zava-maniry akaikiny ny rafflesia ka rehefa mamony izay vao mivoaka eo ivelany. Tany amin'ny taona 1970 tao amin'ny ala tropikaly any Indonésia no nahitana voalohan'ny rafflesia ary avy tamin'ny Sir Thomas Stamford Raffles no nanomezana ny anarany. Any amin'ny faritra Sagada any avaratry Filipina mbola velona hatramin'izao ny fomban-drazana iray tena hafakely sy mampitolagaga. Apetraka miantona eny amin'ny antsambato ny vatapaty misy razana fa tsy alevina any ambanin'ny tany. Rehefa misy olona iray maty dia atao anaty vata hazo ny faty, avy eo apekarina eny amin'ny vato avo be iny vatapaty iny ary avelan'ny fianakaviana hijanona eo mandritra ny taona maro. Mino ny mponina any an-toerana fa arakaraky ny mahavo ny toerana ametrahana ny faty no mampanakaiky azy ny lanitra ka manampy azy ahita fiadanana mandrakizay. Efa 100 taona no nampiarana io fomba io ary mbola maro amin'ireo vatapaty miantona ireo no hita mazava eny amin'ny antsambato mandrak-ankehitriny. Lasa toerana fizahatany malaza i Sagada no ity fomba fandevenana hafakely ity.
izay mampiseho ny asin'ny kolontsaina sy ny finomponina ao Filipina. Tapitra ny fampalalam-baovao tsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isaorana teknisiana antsika sy ireo manampanao gazety nanatontosa izao fampalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara tompoko lahy sy tompoko vavy.